La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, ny Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miampiefatra ny olona namony eny vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha 3.30 ireo tranga vaovao hita androany araka ny tatra izay navoaka ny CCO Covid-19 evato. Tokantrano misa efatra lanonana sosialim-bahoaka teny amin'ny boriboritany fadimy teto Antananarivo. Androany nirotsaka antsehatra ny zara izany ny filoha Andra Joel Mivady teny amin'ny Coliseum Antsonjobe. Tafekatra hatrany amin'ny 4,500 euro ny vidin'ny kilaony volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny visin'ny valinaretina Covid-19 sy ny ady misy eo amin'ny Amerikana sy Sinoa no antony izany. Ankoatr'izay, olana iray mampitotongana ny lanjam-bola eto Madagasikara ny tsy fisian'ny réserve d'or raha ny fanazavan'ny Baitokarena. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Ny farany herinandro teo valanombo miisa 4 no ravany dahalo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena faritra malo ao a France no manamafy ny fepetra iadina amin'ny fiparitany valinaretina Covid-19 toy ny fanaovana arotava. Midina ny jerin'ny toetra raha misy teny an-toerana arak'izany Praiministra Frantsay. Ny adidiny ireo avy hatrany. Salanza tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miampy efatra ny olona namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara raha toka 2.30 ireo tranga vaovao hita androany araka ny tatitra avy amin'ny CCO Covid-19 evato. Tafekatra 2.70 ireo matiny valinaretina coronavirus eto Madagasikara taorian'ireo olona efatra vaovao lavy n'ity aretina ity androany araka ny tatitra navoaka ny CCO Covid-19. Raha ny taremarika 990 ireo olona mitondra ny tsimokaretina ankehitriny, izany eo nisy tranga vaovao 2.30 vao marina. Amin'ireo tranga vaovao 2.70 avy eto amin'ny faritra Analamanga, 4 eto amin'ny faritra Amoronmany, 3 eto amin'ny faritra Boeny, 2 eto amin'ny faritra Atsimo Andrefana ary 2 ihany koa eto amin'ny faritra Menabe. Nahitana tranga iray avy eto amin'ny faritra Itasy, faritra Antsinanana ary Sofia. Nisy ireo sitrana somatsara izay misy 1.700, izany hoe hatramin'ny androany mitotaly 5.27 ireo sitrana teto Madagasikara raha 7.702 ireo mbola manaraka fitsaboana. Ny enahena ihany koa ireo anatin'ny forme grave, izany hoe 4.20 ankehitriny. Ireo taremarika ireo izay tamin'ny fitiliana miisa 3.34 efa vita hatreto tamin'ny PCR sy 8.702 tamin'ny chaîne expert. Saika nitsabo tena tany an-tokantrano ny ankamaroan'ireo sitrana raha ny fanazavana. Toy izao ny fitsinjarana azy 2.700 mianaka sitrana somatsara ireo. Ny 3.700 dia avy eto amin'ny faritra Analamanga, ka 2.30 nitsaboana tany an-trano ary 2.20 kosa dia nitsaboana tany amin'ny hopitaly sy ireo centre de traitement eto amin'ny faritra Analamanga. Ny faritra hafa kosa dia nahitana tany amin'ny faritra Vakinakaratra 7 ny sitrana somatsara, Tantsirabe, Otomatsiatra CHU Andrainjato anankitelo ny sitrana 2.20 ny sitrana somatsara, Fort Dauphin Anosy anankitelo faritra Anosy atao Fort Dauphin telo, Toliara faritra Atsimo Andrefana 7 ny sitrana somatsara, Moramanga nisy anankiray, faritra Androy anankiray, faritra Diana anankiroa ary faritra Atsinanana anankitelo. Misy mahasamihafa azy amin'ny tranganaretina efa nampahafantarana hatramin'izay ny fisehon'ny coronavirus amin'ireo olona marefo raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatran'ilay hoe mikohaka zany eo am-piandohana dia mety mivalana izy. Ary iny matetika amseho eo mizoky olona. Ny anankiray koa raha dia izao mety tsy mahatana amany
mety mipipi mpandrina fotsiny eo satria matetika izy eo mpandrina rehefa amin'io fotoana io izy a malaintaina zay dia mipetraka ao mpandrina dia zay no mety iseho dia zao ny zavatra mipetraka koa zany dia zao le tsy mahatana many iny a efa zavatra anankiray tokony eritreretina hoe lay tsy fampin'ny oksizena ny amin'ny lohany mihitsy eny no olana satria fantatritsika rehefa misy an'ity aretiny ity a dia le tsy fampina oksizena tena manahirana ny tsy mahavita mikarakara toyn'ilay fanaony isan'andro iny zany aloha dia zavatra anankiray manahirana koa. Tokantrano misa efatra lanona sosialim-bahoaka teny amin'ny boriboritany vadimy teto Antananarivo. Androany nirotsaka antsehatra anjara izany filoha Andrajoela mivady teny amin'ny Coliseum Antsonjobe miantarandriana. Faraigony, menaka fahandro litatra, voamaina, ronono mandro, boaty, siramamy sy sira. Ireo no sosialim-bahoaka nozaraina ho an'ny tokantrano miisa efatra alina tamin'ny boriboritany vadimy androany. Teny amin'ny Coliseum Antsonjombe no nanatotsan ny filoha Andrajoela mivady ny fizarana. Ity zany ny menaka maro ny tira ho zakanareo tokony zahavina ihany sira ataovy ato ary ity CVO a zay dia etsy mivary dia mirakisoa mirakisoa anareo. Namafisan'ny filohan'ny Repoblika nandritry ny fizarana androany fa tsy maintsy misitraka fanampiana avokoa ny tokantrano marefy rehetra anatin'izao valan'aretina Covid-19 izao. Reanay ny fitarainana teo aloha kely teo ny hoe rehefa misy ny fizarana toy izao dia le olona tena mila matetika tsy nahazo na tsy tonga tany amin'ireny olona ireny. Ankehitriny dia amafisiko fa ny olona zay ao anatin'ny filana, ao anatin'ny fahasairanana manoloana ny fiatrehana an'izao valan'aretina izao dia tsy misy ho adino, tsy misy ho ahilika fa ahazo ny anjarany avokoa ary anisan'izany ianareo izay mijoro eto manoloana anay eto ato anatin'ny boriboritany fahadimy. Araka ny olazaiko dia ny hoe ny fanomezana omena dia mba hoentintsika omena mba aharitra ao anatin'ny tokantrano ray. Zany hoe tsy vary 1 kilao na 2 kilao na 5 kilao ohatra ny fanomezana hatrizay na zatra fa dia vary 2 gony zay no omena isaky ny tokantrano ankehitriny zay no marika ny fitiavana satria araka ny lazaiko dia ny fitiavana ny lehibe indrindra ka zay ny fitiavana omenay anareo. Fa ny antony nalehako teto moa dia indrindrindrindra ijery mba hita maso ary mba handrehany koa ny hoe fizorany zao fanomezana zao araka ny tokony ho izy ary tsy tokony hisy ny hitaraina hoe tsy ahazo fa tokony ahazo avokoa ireo tokantrano izay tokony hisitraka an'izany fanomezana izany. Nisan'ny lamina napetraka ary tanatin'ny fanajana ny fepetraram-pahasalamana samihafa ny fizarana ny toto-saina. Isan'izany ny elanelana 2 metatra ny tsy maintsy nanaovan'ireo mponina arotava sy ny maro hafa. Nanomboka ihany koa ny fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny boriboritany fahaenina fianakaviana 250 avy amin'ny fokontany 3 no nahazo fanampiana androany. Itoy isan'andro ny fizarana ho ny solombavamboaka Yves Richard. Fianakaviana 250 avy amin'ny fokontany 3 no nanomboana ny fizarana ny sosialim-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny boriboritany fahaenina androany. Isitraka ny anjara fanampiany avokoa izay tafiditra anaty lisitra ho an'ireo fokontany 130 hoy ny solombavambahoaka androany. Fokontany anankitelo no misitraka androany 400 dia Ambova 400 Andranomena 400 Rembodro 400 mitotaly 1200 zany anio. Ho an'ny boriboritany fahaenina dia 7,5 alina ny tokony hisitraka an'izay ka zay le mandeha parvaky teo le fandaminana tao 28,000 zany dikan'izay efa voaisa hoe zay mareo feto boriboritany fahaenina tokony hisitraka daholo. Efa latsaka anaty fahasahiranana avokoa ny tokantrano nandritra ny fotoana nisian'ny Covid-19 ho ny fitarainana. Mafy kokoa ny fahavoazana ho an'ny fianakaviana marefo ara-pivelomana. Anamaivana ny fahasahiranana sy ny fiatrehana ny valan'aretina araka izany ny hetsika sosialim-bahoaka toy izao.
Menaka 2 litra dia ronono Nestlé 2 litra dia sakafo voamaina dia vary 50 kilo. Efa mianaka ny ao fa mety mba mahavita eo amin'ny 2 volana sy tapany eo ilay raiko tapo. Zay zao mianaka satria vadiko efa maty. Ataoko hoe mahavita anay 2 volana zany reto aloha zao. Hatreto aloha zany hoe vary ny hita dia mitaditady laoka kely ohatr'izay. Niara-ny farimbona amin'ny fandrindrana ny fizarana sosialim-bahoaka avokoa ny tompon'andraikitra isan'ny tokony. Manomboka amin'ny fandaminana ny filaharana, ny fanaraha-maso ny karapokin-tany amin'ny mety ho endrika fisolokiana sy ny maro hafa. Mandray ny andraikiny hampirindra ny sosialim-bahoaka ny loharano, ny fokontany ny eo anivon'ny komuna hatramin'ny-mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Amin'ny totaly 700 ireo tsy manan-kelofana miampy an'ireo marary hoditra no nahazo fanampiana avy amin'ny ekipany tantsoraka Covid-19 sy ny komuna Tomasina tamin'ity androany ity fanadina. Ireo tsy manan-kelofana sy ireo marary hoditra no nisitraka ny hetsika tantsoraka Covid-19 ao Tomasina tamin'ity androany ity. Mitotaly 700 ireo tsy manan-kelofana miampy ireo marary hoditra no nifanome fotoana tamin'ny ekipany hetsika tantsoraka Covid-19 sy ny komuna ambonivohitra Tomasina androany tao amin'ny kianja amin'ny tafo Soavita. Toanara-tsakafo an-trano no natao ho fanohanana ireto olona voasokajy marefo indrindra ireto. Dia nisafidy an'ireo marefo ireo zany ny hetsika tantsoraka Covid-19 mba ho mena tohana ataontsika hoe ara-tsakafo satria vary, paty, menaka, sira ary koa mba hampiroboroboana ny fanadiovana sy ny fahadiovana dia nanome savony ihany koa. 700 euro zareo ireo no tinorana izay tohana izay zany. Tamin'ny alalan'ny komuna ambonivohitra Tomasina no nahafahana ny sokajy ireto mpisitraka hetsika tantsoraka Covid-19 ireto. Ny komuna ambonivohitra Tomasina rahateo no isan'ny mpiamivantana ireo olona marefo ireo. Ny zavatra nafatra farana tamin'ireo izay omena azy dia mba ho tena andray ampitiavana izy ireo ary tena ampiasa ireo fitaovana ireo zavatra nomena azy ireo ho an'ny tombotsoany izy ireo dia makasitraka ny fiaraha-miasa io ilay lazain'ny ben'ny tanàna foana hoe ny ben'ny tanàna ny commune urbaine dia mitarika fotsiny fa ny rehetra ato anatin'ity Tomasina ity dia tokony andraikitra amin'ny fanampiana sy ny fampandrosoana ny tanàna. Raha tsy ivona, toana ara-tsakafo ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ho an'ireo marefo no natao nandritra ny herinandro tao Tomasina. Miisa 724 ny olona nisitraka izany toana ara-tsakafo izany. Ny andian'ny faharoa amin'ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena tantsoraka Covid-19 no ny farana ho an'ny Tomasina, fa itoy kosa izany ho amin'ny sehatry ny fampitaovana, ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanohanana ireo mpikirakira ny ainao manjery. Mitohy hatrany ireo asa fanamboarana sy fanajariana ao anatin'ny laminasa Padev amin'ireo tanàn-dehibe 3 mahazo izany eo an-tanànan'ny Antsiranana. 750 ny asa rehetra vita amin'ny ankapbeany amin'izao fotoana izao. 270 kosa ho an'ny toliara ary manakaikaiky n'izay no an'ny fianaratsoa miantarandrianay. Miazakazaka ny fanatotosana ny asa anatin'ny laminasa Padev na ny projet d'appui au développement tanàn-dehibe 3 no misitraka izany. Ho an'ny tanàna Antsiranana, 420 ny asa rehetra amin'ny ankabeny no tontosa. Fanajariana ny plasy kabary ohatra izay efa vita ny 100 ny asa. Fanajariana ny zaridaina Kaila 100, fanarenana ny boulevard Le Mire de Villers 30. Namboarana ireo lalankely ao Mahatsara R8 470, lalankely Mahatsara R3 50 ary lalankely Mangarivotra R1 bis 50. Ho an'ny tanànan'ny Fianaratsoa, fanamboarana ny lalana Père Ratsira vita 100, lalankely Tandoao 100, lalankely Raisiro Isada 100 ihany koa, lalankely 3 sy 4 Antarandolo 100, lalana antsoina hoe circuit de la Rizière 100, lalankely Sentier des Écoles
zato isanjato ny fanajariana ny place de la mairie, 20 isanjato ny fanajariana ny place cathédrale eo am-panomboana ny asa, fanajariana ny vieille ville 7 isanjato, ny ponceau P8 talata maty 20 isanjato, ny fanarenana ireo rindriny draine principal 20 isanjato ary ny fanajariana ny farina nosy. Ny any Toliara kosa 27 isanjato ny asa vita tanteraka amin'ny asa rehetra, fanamboarana ny lalan-kely numéro 1 d'Ambohitsabo, fanamboarana ireo lalan-drano amin'ny lalana Monjajaona sy ny fivarianan-drano an-tampon-tanàna ny Toliara. Vinavinaina ho tapitra amin'ny volana novambra 2024 ireo asa rehetra amin'ireo tanàn-dehibe telo ireo. Entitra hatrany ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mandritra ny fanatanterahana ny asa mba hisorohana ny farihan'ny valanaretina COVID-19 raha ny fanazavany eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Jaivina, laminasa mitovy lenta amin'ny tetika SAPIA sy lalan-kely eto Antananarivo ny PADEV izay vatsiana FD vola na ny Agence Française de Développement sahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Fanajariana sy fanatsarana ny endriky ny tanàna, fanamboarana lalana anaty tanàna, fanadiovana sy fanarenana lalan-drano ary asa maro hafa no tanterahana amin'izany. Iverenantsika mahakasika ny sosialim-bahoaka dia nitondra fanazavana mahakasika ny fanampiana sosialim-bahoaka androany ny governoran'ny faritra Analamanga. Araka ny fanazavana tsy misy intsony fizarana ny sosialim-bahoaka 3 alina ariary ary ny soloana vatsitsinjo izany. Fanandina. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana anampiana ny tokantrano maro amin'ny fiatrehanany fihiboana ny fanomezana ny sosialim-bahoaka vatsitsinjo. Ity farany izay fanampiana ahitana vary raikona, voamaina, ronono mandry, menaka ary CVO. Arak'izany, tsy misy intsony ny fizarana ny sosialim-bahoaka 3 alina ariary raha ny nambarany governoran'ny faritra Analamanga. Efa misy ny lamina napetraka ho an'ireo misitraka ny vatsitsinjo raha ny fanazavana. Momba le sosialim-bahoaka 30,000 ariary rehefa nahen'ny fitarainan'ny olona ny filohan'ny repoblika dia miteny izy hoe aleo mihitsy tonga dia ajanony iny fa aleo tonga dia natao vary ray gony any amenan'le olona mba tena tonga dia mahavita anazy ao anatin'le fioboana zany. Voalohany aloha dia olona tokony azo an'le fanampiana dia mahazo daholo mihitsy. Afa-tsy ireo izay efa nazo an'le tosika fameno le nazo an'le 100,000 ariary indroa reny zany ao anaty lista reny tsy mahazo. Fa ny sisan'izay dia mahazo daholo ny olona rehetra. Fomba fanaovana azy dia jerenao hoe misoratra anatin'ny registre le olona dia makany amin'ny tokantranon'le olona mihitsy le tompona andraikitra maromaro efa natao mixte izy amin'izao fotoana izao nanomboka androany dia mijery mihitsy iza le olona izay tsy mahazo izay olona tokony hisitraka an'le izy dia omena tikeza jerena ny karapokin-taniny dia tomboana le karapokin-taniny dia misy ny ora sy misy ny toerana izay angalany an'le vatsitsinjo ao. Zay aloha ny anaovana anazy. Zany hoe mahazo daholo ny olona rehetra, misy mitaraina ny olona roviana ny anjaranay. Zao ao anatin'ny 12 andro mahery kely eo tsika ny anaon'izy ity. Ka raha sanatria misy olona tsy mahazo nefa tokony azo dia vonony izahay nandray an-tanana an'izany. Nanamafy ny governoran'ny faritra Analamanga fa etitra ny fepetra ho raisina ho an'ireo manao kitranatrano amin'ny fizarana ny fanampiana. Azony rehetra tao araka izany ny mametraka ny fitarainana raha toa misy tranga tsy fahatomombanana amin'izany. Raha misy naka ny karne anareo ka tsy namety ikenareo na voatomboka dia afaka mitaraina anareo any amin'ny fokotany ary rehefa ny tena tsara tonga dia any amin'ny chef district mitaraina dia raisina an-tanana mihitsy ary eto izay dia mampitandrina izay olona rehetrarehetra efa nisy tratra tamina le fizarana voalohany ary afeniny zareo ny tike fidividiny le olona mena anazy dia efa nandraisana fepetra rehefa nisy mety higadra mihitsy satria manodikodina ny fanana mbahoaka izany tsy ekena tsony ny hoe misy olona tsy mahazo nefa tokony hisitraka an'izany. Mahita ireo député rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo ka hoe tena misy olona tokony azo dia rehefa ny aty aminay le listan'le olona tokony azo. Arak'izany, miara-miasa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ireo solombavam-bahoaka amin'ny fizarana ny vatsitsinjo. Fizarana izay totosaina ao anatin'ny 12 andro. Efa miroso amin'ny fanaramaso sy ny fanarenana ireo fefiloha hiatrenan'ny vanim-potoana ny fahavaratra ny eo anivon'ny apipa amin'ny azao fotoana izao. Androany ny fefiloha teo Andranoabo no nasipanarenana ny alarana efison.
Ho fiantrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra, androany nanomboka ny asa fanarenana ny fefilo teo Andranoabo ny tao anivon'ny Apipa. Eo ihany koa ankilan'ny fanaraha-maso ireo fefilo sy ny asa fanamboarana raha toa ka ilaina izany. Ity asa ity zany dia fanarenana amin'loany ny fefilo eto Andotam-penaka. Vokatry ny fahasimbany sy ny fampiasan'ny olona ny fefilo zany dia hita ny fahasimbany dia tsy maintsy arenina amin'loany izy. Eo amin'ny 80 andro eo ny fanarenana asa fanarenana amin'ny fefilo ity iarahana amin'ny entreprise BMC. Tenenina teo ny fefilo rehetra dia efa ao anatin'ny fanaraha-maso akaiky izahay amin'ny Apipa miaraka amin'ireo commune manodidina. Dia raha sanatria misy ny olana ara-teknika tsapa zany aty anoloan'ny fahavaratra dia efa midina sy manatanteraka ifotony asan'ny Apipa. Isan'ny manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny eto Antananarivo amin'ny tondra-drano ny Apipa ka na eo aza ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 mety ho hatrany hoy ireo tompon'andraikitra ny asa toy ny fanadiovana ny lakan-drano. Ny asa mandeha foana hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny fanadiovana an'ireo lakan-drano ato anatin'ny Antananarivo mba hadio foana mba hisosa tsara ny rano tahaka ny canal Andretany zany ny canal C3 izay varinan'ny rano rehetra, ny canal Génie rural izay entina manondraka ny tanimbary ary ihany koa ireo manodidina ny station de pompage izay andraikitry ny Apipa manomboka tato ato. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra avy ao anivon'ny Apipa, efa hanomboka tsy ho ela ny asa fanarenana ny fefilo ao amin'ny commune Ambohimanambola sy Alasora izay hifanaraka amin'ny toha-drano. Lafy vaovao hafa kosa indray tafakatra hatramin'ny 4,500 € ny kilaoan'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fisian'ny valanaretina Covid-19 sy ny ady eo amin'ny Amerikana sinoa no antony zany. Ankoatr'izay olana iray mampitotongana ny lanjam-bola eto Madagasikara ny tsy fisian'ny réserve d'or raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena. Michel Arnardo. Mahatratra ny vidiny isany ambony indrindra amin'izao ny vidiny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy roa ny anton'izay raha ny fanazavana. Amin'ny sehatra iraisam-pirenena aloha zany ny volamena zany zao miakatra be ny vidiny. Mahatonga an'ilay vidiny miakatra zavatra roa loha zany. Le crise sanitaire sy le adiady misy eo amin'ny Amerikana sy ny Sinoa. Ny Sinoa zany ny firenena mpamokatra volamena be indrindra amin'izao fotoana amin'ny famokarana andraisantsika fa ny manana réserve d'or be indrindra indray dia ny Amerikana aloha hatreto. Raha tsika zany zao mividy le antsoina hoe lingot d'or dia lafo be izy tamin'ny 1 jolay farany teo 51 000 € ny kilo ana lingot d'or. Anantotanisa navoakan'ny Trade Economics i États-Unis no manana réserve d'or betsaka indrindra 4,37 tonna raha toa ka manodidina ny 2,709 tonna ny any Chine. Etsy ankilany raha ho an'ny Madagasikara manokana mbola sehatra ahitana kolikoly ny sehatry ny volamena. Ny taona 2022 raha toa ka 3 tonna sy 1,50 kilao ny tany fanondranana, vola mifandanja amin'ny volamena 1 kilao sy 2,20 grama fotsiny ihany no niditra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana, izany hoe 4,400 ny tany fanondranana natao. Raha ny fanadiadiana natao mandina ny 12 hatramin'ny 20 tonna ny famokarana volamena eto Madagasikara. Isan'ny olana lehibe eo amin'ny sehatry ny volamena eto Madagasikara ihany koa ny tsy fananantsika hors monétaire. Ny réserve d'or ny manampy amin'ny santam-bola. Hoe mampatanjaka ny santam-bola zany ny réserve d'or. Ohatra zao hoe ny interaction ny volamena ao anatin'ny dollara zao raha ny hitako tamin'ny resaka manam-pahaizana zany dia eo amin'ny 700 ny interaction ny volamena ao anatin'ny réserve ny fédéral américaine zany. Ny tiako resahana zany hoe itsika zany raha te-hampatanjaka amin'ny volatsika anisan'ny tokony mahasoa atsika fananana réserve d'or.
Anisan'ny misy fiatraikany zany aty amin'ny santam-bolatsika mitotongany io a ny tsy fanamantsika réservateur. Raha ny totanisa navoaka ny Trading Economics hatrany raha ny eto Afrika, i Algérie no manana tahirim-bolamena betsaka indrindra 470 taonina, manaraka azy Afrika Atsimo 520 taonina ary eo amin'ny laharana fahatelo i Libia 710 taonina. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika ny ny mpianatra ao amin'ny université ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny capoeiriste rehefa avy ary. Miara-mirona andresan'ny coronavirus. Mijanona ny trano raha mila mandefa vola amin'ireo olona akaiky anao ianao mampiasa amin'ny vola sy mikasika lela vola sy indrio ny dièse 100 étoile 1 dièse. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ao anatin'ny fanamariana ny herinandro ny fampinonon-dreny, mbola manodidina ny 500 isan-jaton'ny tany fampinonoana eto Madagasikara. Zava-dehibe nefa ny fanomezana nonon-dreny indrindra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo. Ivresha. Raha 520 isan-jato ny tany fampinonon-dreny andrasana eto Madagasikara ny taona 2024. Mbola eo amin'ny 500 isan-jato sika araka ny tatitra azo avy amin'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka farany teo. Mbola lavitrezaka araka izany ny fanentanana an'ireny amin'ny fanamafisana ny fampinonoana ny zaza. Maro ankilany ny tombony azo amin'izay, indrindra anatin'izao vanim-potoana ny Covid-19 zao. Na eo ary valana aretin'ny corona io dia mampirisika foana ny reny zaza mba hampinono ny zanany. Ary farafakely zany anatin'ny volana voalohany fa tena ilay zazakely nono reny. Ary io ary ny tena mety ananany zaza tompony raha sanatria misy fifilana tsy mikaretana amin'ilay zaza tena matotra an'io izy raha tena mihinana ronono reny ara-dalàna. Da porisina mihitsy amin'ireny ampinono fa tena ilain'ny zazakely nono reny. Namafisy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana ihany koa anatin'izao fanamariana ny herinandro ny fampinonon-dreny zao. Ny tokony hanohizana ny fampinonoana hatramin'ny faharoa ny zaza. Tsy misy masolo ny nonon-dreny ny sakafo hafa. Ka antony namafisany zany ho fanatsarana ny fampivelarana ara-tsaina sy ara-batana. Tontolon'ny fampianarana manainy sy ny taona fotsy ireo mpianatra ao amin'ny Université Tomasina ka mangataka fanazavana bebe koa amin'ny Ministera tompony andraikitra fanadina. Manoloana ny fanambarana izay milaza fa amin'ny volana Martsa 2024 avy ny fianarana ambaratonga ambony vao miverina mianatra indray. Naneho ny ihany ireo mpianatra ao amin'ny Université ny Tomasina. Mety hisy taona fotsy izy ireo raha toka io volan'io no ianarana. Satria marobe amin'ny ato amin'ny Université Tamatavy efa 8 taona ny ianarana tao. Fa mbola tsy ary ny double nefa mbola 4e année vao vitiny jusqu'amin'izao. Ke nohon'izany raha ohatra mbola amin'ny mois de mars zay nefa confinement tapitra
afafarany mois de mars zay karaha lasa mbola taona fotsy ihany taonanay nefa taonanay mahay makitra foagna fa tsy mahay mandoro. Mangataka fanazavana ofisialy momba izany izy ireo ary mangataka fahazon-dalana ahafana mody any amin'ny ray aman-dreny ihany koa. Raha ohatra ka mois de mars mariny ny fidirana zay mpianatra aty amin'ny université mangataka izahay mba isiany mba hampisy ny organisation manokana autorisation spéciale ho anay mpianatra izay iverenanay any amin'ny ray aman-dreninay satria sahirana zahay raha ohatra ka miandra io mois de mars io. Raha fehezina tsy fantatra mazava ny tena zava-misy marina eny anivon'ny université manoloana ny fanohizana ny fampianarana sy ny fanatanterahana ny fanadinana. Antony mahatonga ireo mpianatra hangataka fanazavana bebe kokoa. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka androany ary aharitra 5 andro ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra anala BEPC ao Toamasina fanadina. Aharitra 5 andro ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC miisa 7,704 ao anatin'ny farim-piadidim-pampianarany Toamasina voalohany. Bitinjara roa ny ivitoerana hiatrehana ny adina, ny ao amin'ny lycée Zakarabe Mananjary ary ny ao amin'ny CEG Ratsimilao. Nampanarahana ny fepetra mifandraika amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ny fizotry ny adina tamin'ity taona ity, hoy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampihofanana arak'asa ka nampiasaina ireo teknika sy fitaovana ho fiarovana ny tsirairay. Misy interrogateur roa ambony folo avy ireo centre reo ary misy chef de centre no mitarika izay zavatra rehetrarehetra. Ka ireo interrogateur reo sy chef de centre no tena misitrika ireo fitaovana namian'ireo fiomponantoka reo. Zany hoe mikasibosy satria ataony ampizahoana no anao visière hiazakazaka sy ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny zavatra rehetrarehetra atao agnatin'izay manaja ny barrière sanitaire. Tsy misy ny tokony atahorana ho an'ireo ray aman-dreny izay miahiahy amin'ny fandefasana ny zanany izay nisafidy hanao ny adina ara-panatanjahantena. Efa napetraka ny lamina rehetra iarovana ny mpiadana amin'ny mety ifindran'ny valanaretina, hoy ny lehibe ny fitoeram-panadinana CEG Ratsimilao. Ny fandaminana natao dia zaraina groupe ireo mpianatra sy mpampianatra mandray anazy. Misy miditra amin'ny 7, misy miditra amin'ny 8, misy amin'ny 6 ary misy ny amin'ny 10. Zay miditra amin'ny 7 verina amin'ny ray dia ny amin'ny 2 amin'ny 3 amin'ny 4 mba hialana amin'ilay fitamboronan'ilay ankizy marobe. Eto zay chef de centre anay manentana antsika ray aman-dreny homany ilay ankizitsika moral sy arabatana hitondra ny convocation sy ny carte d'identité. Fa tsisy atahoranareo aty misy ny mpitsabo eto fa ny ray aman-dreny tompoka tsy mahazo miditra ato amin'ny centre. Nizotra ny tsakany sy andavany izany ho an'ny androany sy nateo aza ny fisian'ireo tsakorana izay nanimbatsembany. Lafim-baovao hafa kosa indray asa iray izay mety azahoana hatramin'ny 3,000 isan'andro ny fanavahana fako araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny olona iray izay nanao izay asa izay hinanindritry ny 20 taona. Iona zay. Eto Anosy Zato no toeram-piasany Razana Tsima Louisette, reny mpianakaviana miany zanany misy zavalo ankehitriny raha efa manatokantrano ny efatra hafa. Eto amin'ity fako ity no itadiavan'izay mahasoa afaka avadika vola. Manomboka amin'ny 7 sasany maraina mandra-parivony andro izy no eto. Ny sareti-panangona ny fakony commune no mpamatsiny entana. Rehefa tonga ny sarety manao fako dia maka sy zavatra hitana azo amidy zany alaina daholo. Maka ankisoa zay, maka kitay, maka kapoaka, maka oviva. Alainay daholo zany sy mety. Nye hatramin'ny sin corona aloha zao niena avy sasaka nenay. Satria lasa tsy dia mandeha tso. Le ankisoa sy ny kitay zany efa fantatsy ny arakara fa le entana alaina ohatr'izao zao hatramin'ny sin corona tsy misy petsena fa tena tsy dia malafo zay. Ny ohatrany hoe tsy dia misy mividy loatra satria varinany sakafo varotra maraina ianao raha taloha malafo 2 alina 3 alina zao 9,000 any lafo. 2,000 no ivarotana ny sakafo kisoa iray gony ary efa misy paka ireo entana isan'andro. Miankina amin'ny abetsany kosa ny vidin'ny kitay ary miankina amin'ny isan'ny tavoahangy. 20 taona izay no nanaovany ity asa ity ary tsy mbola nisy aretina nahazo azy hatreto. Tsy nisy narary aloha zay tain'Andriamanitra tsara tsisy marary. Tsy mbola misy marary nefa zay dia ndray aty azahoana eo ohatra hoe ety zay dia mahita loka ohatr'izany ho an'ny ankizy fa tsy mbola nisy narary aloha. Mbola tsy tamin'ny dokotera mihitsy zay nanomboka zay hatramin'izao. Na dia hoe mahavoavoan'ny sery ohatr'izany aloha izy ny olona ny fofona mbola tsisy volo zay rehetrarehetra hatramin'izao.
dia le hoe mizesta be tony nefa mitsinjoka ny asany ohatr'izany ao atsisy an'izany izay mitsinjoka raha mizesta be ohatr'izao ny zanako maika fa nefa nareo mbola tsy nitovy dia ohatrany hoe le iny zany nina vavan'olona dia ianao zany a ny asanao efa io dia tsy ataonao mahakivy izany fa ny olona raha gaga be mihitsy izany hoe ahitana vola io asanareo. Efa nahita volamena sy zava-tsarobidy maro teto amin'ity toeram-piasany ity ny tena ny tao anatin'izay 20 taona ny asany izay. Amidiny izy ireny ary ividianany fitafiana ho an'ny zanany. Na io aza ny vavan'ny mpiara-monina, tsy mamenatra ity asako ity, hoy razana tsy Maluzette. Satria zay zao tamin'izay nahazo volamena zay dia vao mba andao hiasantsika miangany ty rakizy, andao hijery fahitalavitra dia mba an'izay tsy te makany amin'ny olona intsony raha hijery film dia mividy. Raha te mba andindiny ny ankizy rehefa aladina ohatran'izany dia andao hividy maneny dia mba afaka ianao dia mitovy amin'ny fiainan'ny olona mikarama isam-bolana ihany ianao. Ny afa zany dia hoe tsisy asa ratsy fa ny finiavanao mitady vola no ilaina zany. Satria zao raha tena amiko zao tena hoe tena zao zany tsy hoe miamifairehareako mihitsy hoe mitovy amin'ny mpikarama isam-bolana ny zanako. Raha ohatra zany mivoaka ny zanako mbola miaingo ohatran'ny fiaingony olona ihany. Nefa zao ny asako nanomboka hoe zahako narim-bato ny asa ohatr'izao ny zanako zao tena tsisy malala mihitsy hoe zao ny asako raha hoe mandeha mivavaka la tamin'ny mbola mivony fiangonana mandeha mivavaka ny zanako tena mbola hita hoe mitovy ny olona ihany mbola manana kiraro tsara akanjo tsara poketra tsara baiboly firana. Arena nomenjanahary ny zanaka raha nambarany hatrany ary velona foana nafiry ny isany rehefa ao ny fitiavana. Rehefa tsy mangalatra no asako ary azahoako vola isan'andro mba hitovizan'ireo zanako amin'ny zana-bahoaka dia rerehako izay, hoy razana tsy Maluzette namarana ny resany tamin'ny mpanao gazety. Androany kosa ny andro maneran-tany ho an'ny capoeiriste manodidina ny arivo ny mpiangaly capoeira eto Madagasikara raha ny antotany safantatra Ive Richard. 30 ny kluba mampiofana capoeira eto Madagasikara hatreto. Na efa tamin'ny taona 477 aza no nidiran'izany voalohany teto amintsika. Manodidina ny arivo ny mpikatroka mivondrana anatin'izay. Ny tsy fahafantarany maro ny hevitra fonosiny sy ny afatra hoentiny no mampisatra ny maro iangala ny capoeira. Isan'izany ohatra ny fanomezan-danja ny kolontsaina. Izahay zao raha manao azy sika gasy raha milalao ny capoeira dia mihevitra izahay fa ny capoeira dia fitaovana fotsiny ihany entinao hanomezan-danja ny kolontsaina mahanao anao. Zany hoe amin'izay fotoana zay zany mipetraka ilay izy hoe gasy milalao capoeira. Zany hoe misy ataoko hoe misy fihetsika ahitana fa gasy tokoa io milalao ny capoeira io fa tsy miala amin'ilay base maha capoeira azy. Tamin'ny andro ny fanjanahantany nisian'ny fanandevozana amin'ny endriny maro no niforoana ny capoeira. Nanampibetsaka ny mpikatroka tamin'ny fanaraha-maso ataon'ny mpanjanaka ny fampivadiana ny haiady amidi ka nafahana nanohy ny fianarana ny haiady anaty filaminana. Amin'izay fotoana izay zany rehefa jeren'ireo mpanandevo ireo hoe milalao no ataon'ireo andevo ireo tamin'izany fotoana izany dia teo no nanararaotana ny kotranana tao anatin'ilay izy tao anatin'izay hoe ndao hoafenina amin'ny hirahira sy ny mitendry an'ilay instrument ilay izy dia iny no entina hikotranana dia mba tsy tonga ny ireo lehibe atsika ireo mpanandevo mijery atsika hoe tsika ato io manao inona fa hoe mihirahira ry zareo zany fa mba zoma mahafinaritra ho an'zareo angambozany ohatr'izay ilay izy. Kolontsaina sy haiady maro arak'izany no mifangaro anatin'ny capoeira. Izay no mampiavaka azy amin'ny haiady hafa. Androany no ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny mpiangaly capoeira. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra amin'ny distrika Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Ny fiafaran'ny herinandro teo valanombo misa 4 no ravan'ny dahalo. Iona saina. Trangam-piarahamonina nanaitra ny maro ny niseho tao amin'ny fokontany tsara honenana Ambatondrazaka ny fiafaran'ny herinandro teo. Adina mpivady ny afara tamin'ny fandatsandra. Raha ny fitantaran'ireo mpiarahamonina no firain'ny vadiny tamin'ny antsy ny lohan'ny renim-pianakaviana izay mbola mitaiza kely ka niditra an-tsehatra ny fokon'olona isorohana ny famoizanaina. Ankehitriny tsaboina ao amin'ny hôpitalin'ny Ambatondrazaka ilay vehivavy ary mbola tsy mahatsiaro tena, misokatra ny fanadihadiana. Ankoatra izay, tsy mifidy ora intsony ireo dahalo miakatra an-tanàna ao Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao.
Ny herinandro teo raha mbola eo mpikarakarana sakafo hariva ny rehetra, ny dahalo manao ny asa ratsiny, mamaky ny valanomby, toa ny tranga tao Manjakatsiotra, commune na Ilafy. Izay mbola minambarotody dia filetady dia zareo ambony eo miteny hoe aza misy mivoaka fa raha misy mivoaka dia maty dia velika zareo mbola tsy dalo dia mbola mivoaka kely azy zany tsy kilo varavarana fa zanak'ry mbola tary tan-dakizinay tary dia zany nataoko ozy le zandriko lehilahy raiky mbola dalo zany ozy le zandrinay disko dalo iny andreo metsy eo atakariva zao mbola nitsikily an'izany dia zany nataonjareo eny ambina anao mbola mivoaka ihany ty foaty sady manabandabasy anao tsy aiky rabasy raha ino antananjareo fa zavatra lavalava zay dia mbola nivoaka ihany zava ny zanaka tary dia nisotona le zanaka tary zay dia zay nitlo tan-drano tao. Noho ny fifanomezany tanan'ny fokon'olona tsy lasa lavitra ireo dahalo dia tratra ary vaky nandositra tavaviana tamin'ny tompony ireo omby rehetra. Takariva teo eo tamin'ny enina sasany dia velona ny azy lava hoe veriny ombony iray ihany veriny ombony iray ihany kalma vorony ana fokon'olona dia le omby lasana vala efatra dia le izy mba tsy afaka niala lavitra ny tanàna satria le olona ma noho ny mbola takariva dia mifamezivezy dia mba tapaka tely le tetitra tsy ny dalina dia fa lasany tany ambany tanàna le omby fa vosikera le tanàna dia fotsitra aloha ny azan'zareo le omby tavela zareo nitsoaka ny lefa izy koa raha eritreretina zany mety tsy nanam-pitaovana le dahalo matoizy ny lefa fa raha dahalo nanam-pitaovana izy tsy misy tafandry le fokon'olona satria tokony nampoaka basy izy raha fa noaoa le fokon'olona ka. Ora telo taoriny nitrangana izay asan-dahalo izay vao tonga ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana hatrany. Manoloana ny trangana tsy fandriampahalemana amin'ny sesesy ao amin'ny distrika Ambatondrazaka, manao antso ireo olom-boafidy ampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana sy anomezana fitaovana azy ireo. Maresaka iraisam-pirenena faritra maro ao Fransa no manamafy ny fepetra iadiny amin'ny fiparitany valinaretina Covid-19 toy ny fanaovana arotava. Nidina anjery ny toedra raha misy araka izany ny Praiministra Frantsay fanadina. Nanomboka ny alan'ny alahady tsy maintsy manao arotava avokoa ireo mponina amin'ny faritra maro ao Frantsa ka isan'izany ny ao Lille raha toa ka nitombo tao anatin'ny fotoana fohy ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao atoerana. Isan'ny manara-maso ny fepetra ireo polisy munisipaly ka lamandy 530 euro no sazy miandry ireo izay tsy manaja izany. Maro amin'ireo mponina no nahita fa tsara ny fanapa-kevitra izay noraisina mba tsy hiverenana ao anatin'ny fiomboana tanteraka indray. Nidina nijery fotony ny toedra raha tao Lille sy ny fanajana io fepetra vao napetraka io ny Praiministra Frantsay Jean Castex. Ny anso sy nanentana ireo mponina amin'ny fanaovana ny arotava amin'ireo toerana izay misokatra, iadina amin'ny fiparitahana ilay valanaretina Covid-19. Ny farana tamin'ny fitsidiana ireo uzina mpamokatra arotava tao an-toerana izany fitsidiana nataon'ny Praiministra Frantsay izany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity andro an'ity ankasiany ianao nanaraka izany sova-mahandro dia veloma foto alto. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit, ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.